Jimbavao afa tanteraka kosa indray dia azo lazaina ny tokamonina ny commune ambanivohitra Mahela tato anatin'ny 10 taona satria dia tapaka ny lalana mampifandray ity commune ity amin'ny Tanambao Manapotsy. Ravoravo ny mpona amin'izao fotoana izao satria dia efa nanomboka ny asa fanamboarana ny lalana izay mampifandray an'ireto commune roa ireto. Tsy hidy intsony fa hisokatra amin'ny commune hafa ny commune ambanivohitra Mahela. Mandeha ny asa fanamboarana ny lalana mampitohy ity commune ity sy ny renivohitra Tanambao Manapotsy rehefa nikatona tao anatin'ny 10 taona. Lalana efa nisy izy io fa tamin'ny fito sy roa arivo zany no tonga natao la farany io commune io zay azo lazaina fa commune isan'ny avokavoky ny renivohitra ny district Tanambao Manapotsy satria agny zany foi be misy ny na io vokatra kafe na ny vokatra akondro. Ny fahavitan'izao lalana zao zany dia isan'ny mamatanteraka ny fahasahiranan'ny vahoaka zany atao anatin'ny district Tanambao Manapotsy koa dia tsy hainay ny tsy saotra ny fitondram-panjakana izay afaka nanampy. Ankoatra io dia nitondra fanohanana ny fokontany iraika amin'ny fitopolo ao anatin'ny distrikana Tanambao Manapotsy ny député Ndalana Asina. Isan'ny mitondra ny anjara brikinay zany ny solombavam-bahoaka ka manatitra ny fitaovana kojakoja fikarakarana an-dakozia izy io zay ahita mitentina io amin'ny royal sy rehetra isaky ny fokotany zany no zaraina izao ko dia tsy nisy nagnavahana fa ny fokotany rehetra atao anatin'ny district manontolo zany dia samy nahazo ny anjarany daholo ary eto ihany koa zany dia efa misy ny fampanantenana ho an'ny fikampanam-behivavy Valomarsa manokana dia misy ny tsangambato ho an'ny fankalazana Valomarsa isaky ny renivohitra ny commune sy ny fizarana ny lambahoany zay mihoatra ny 10,000 zany ho zaraina atao anatin'ny district manontolo. Mikasika ny CLD 17 sy 2 dia mizotra tsisy olana ny fanatotosana azy. Efa voafaritra ihany koa ireo tetikasa ho tanterahana. Anisan'izany ny fanamboarana fotodrafitrasa momba ny fahasalamana, ny fampianarana ary fanamboaran-dalana.